fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy baka miaverina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. fahatongavan'ny hoe voly avy amin'ny Mayotte tonga eto Nosy Be androany satria hoe na dia efa tamin'ny mardi vao tamin'ny semaine teo ihany nanomboka nanao vente zareo nefa ka hoe naharavoravo hoe nahitana hoe 45 passager hoe tonga eto zao fa ny départ zany somary vitsivitsy na ny émotion any passager tonga koa azy hoe faly dia faly satria efa ela be hoe te hitsidika ny Madagascar te hitsidika ny Nosy Be zay hoe androany vao hoe tonga ny voly Mayotte dia faly nisorana aloha ny fitondram-panjakana amin'ny ezaka zay nataony zareo nahatongavana amin'izao dingana zao efa hitantsika koa any ny Air Austral efa namoaka daty hoe à partir ny 2 mai manomboka tonga tia Nosy Be zany ny Air Austral izy moa hoe ouverture hoe progressive ataon'ny fanjakana zegny miandalaka fonga zany ny fahatongavana fa tsy tonga dia hoe ohatrany taloha fa manjary hoe sahirana koa angambany hoe ny traitement satria vu ny contexte misy hoe tsy maintsy mirespecter les consignes de santé igny tsy maintsy ajaintsika mba tsy hatarany ka ohatrany taloha satria ny objectif atsika hoe hisokatra dia tsy hihidy intsony zay zany ny atao dia samby mitany zay
antsika jiaby. Fisaorana feno fagnajana ho an'ny filoham-pirenena ajainy izay soloko tegna eto zaho be tanàna eo koa magnano fisaorana amin'ny Premier ministre Intsay Christian de Benny gouvernemanta sy anareo mpikambana amin'ny gouvernemanta indrindra izay tompon'andraikitra mahakasiky ny fisokafany frontière zay eo many ministre ny fitatera sy ny ministre ny tourisme ka faly de faly zay vahoaka ato agnatin'ity Nosy Be ity satria iara-malala fa miankina amin'ny touriste ny velotegnany vahoaka ito Nosy Be tonga teto amitsika Nosy Be ny fiara-manidina ny osy avy agny Milan tonga eto nitondra ny passager 336 ka magnano fisaorana amin'ny areo ray aman-dreny mikajy amboninahitra anareo zay nandiniky amin'ny ny faviany vol teto amitsika Nosy Be ka ravoravo zay afaliagna tsombotratra satria mahatoky zay fa miaky amin'io ny fiainan'ny eto ka mahatoky fa iverigna moramora ny fiainam-bahoaka eto Nosy Be satria hela loatra ny jaliagna kay ndrefa faregny efa rifindrefagna ny hoe ho avy ny avion fa kanefa ataotsika hoe karaha akoho nanompiagna loambary zay taitry no ravoravo fa zahay moa mbola mamery mifankasitragna ary matoky nihezaka zay ataony tompon'andraikitra mikasika zay ny favian'ny touriste zay ka matoky koa maromaro ny mbola ho avy hita fa be niezaka zay efa nataonareo ny gouvernemanta fa matoky anareo koa zahay mba maromaro ny hidriky eto Nosy Be ny fankasitragna aminareo ray aman-dreny ajainy eo koa moa zay ato tsy ravoravo-tagnana dia efa nahazo zahay le favian'ny touriste zay fa vognony koa zay ato mpitondram-panjakana hiazoka indrindra amin'ny fandriam-pahalemana raha tsisy ny fandriam-pahalemana dia mety misy tapitapy ny favian'le touriste ka zay ato antoerana moa vognony hiara andraindraikitra hiara mitsangana amin'ny fikarakarana ny fandriam-pahalemana eto antoerana karaha zay koa misy afitra teo kopetraka amin'ny namana tanàna mpiara-miasa ao ny anareo guide ao ny mpitondra fiara zany hoe le chauffeur ohatra misy client hazonareo mba ataotsika tsara karakara ireo vahiny zay mamelogna antsika na vita amitsika mba karakaraintsika tsara ireo vahinitsika reo ka zay moa hafatra apetraka aminareo guide raha ohatra misy toerana hitanareo fa tsy dia azo antoko loatra dia azo entigny le ireo vahinitsika reo andesa amin'ny toerana atokisa ary iarovo tsara atsika Nosy Be fa zatra mandray vahiny atsika eto Nosy Be magnaja vahiny ka asehotsika tsara amin'ny fomba mendriky ny fandraisantsika ireo mpivahinitsika reo ka mankahery atsika amin'izay hafitra jiaby zay arosoko amitsika jiaby eo koa anareo filohan'ny fikontany rehetra zay indrindra zay andalaovan'ny reo touriste reo mba samby miezaka aby atsika jiaby amin'ny fiarovagna reo mpivahintsika avy eo koa mba samia mandray an-tagnana samia mandray andraikitra amin'ny fagnadiovagna zay toerana mpitsangitsangana regny zay manakaiky anao mba hidiovany toerana zay marinanao karaha zay amin'le plage magnerana amin'ny Nosy Be ty mba samby olo magnadio ny plage zay fanandrify ny toerana pitrahantsika ka zay sy zay many fiangaviagna avy aty amiko satria tanàna madio lavitsy arety dikan'izay sady no fahadiovagna no ilainy vataontsika ary asehotsika amindreo
vahiny tonga eto amintsika mba mahita madio mary ty tanàna Nosy Be tika sady mendriky ho avy maro ny mpizahan-tany ka izay ny raliatsika ary zay no angatahitsika amin'Zagnahary havy tsara havy maro ny touriste indrindra ny compagnie zay nietreretiny ministre transport tamin'ny fandalavany eto Nosy Be dia maro koragna tsara zay naseho fa tsy lazaiko eto ny koragna jiaby fa mbola ho avy io misy tompona ndraiky tokony volagna zay zavatra zay fa ny fatokisana fapetraka amintsika ho avy maro fo ny compagnie fitaterana anabakaboka ho avy eto amintsika magnampy zay efa misy eto. Lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao fitaterana andranomamy sy andranomasina irendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra